vavaka fiamenana vavaka fiamenana fandarana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy ny akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kosalama Mivady sy ny groupe izay maresy andrenesanao toroteny sy fampahirezana vavaka fiamenana vavaka fiamenana sambatra izay mbola miaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambarazarako ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny masoko mba isainsainako ny teninao vavaka fiamenana vavaka fiamenana Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray lasina mbamalanina antsika amin'izao fotoana izao a. Faly be indray ny tena komiona aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanana tompo a ho amintsika tsirairay avy a isa-tokantrano isam-batan'olona izay tratranso eto amin'ity androany ity miaraka aminay a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana andramaka izao a ny akiradio a ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy tonga soa ianao a raha androany tonga miaraka aminay dia teteny aminao mihitsy avy tsika sendrasendraka olo nahatongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao maharitatra amin'ny farany aza raisinao faty antoka ny fahatongavanao eto fa ataovy mihitsy hoe tena tombony ho anao a fitiavan'Andriamanitra anao manokana mihitsy a andeha atory ianao dia tenin'Andriamanitra ny eninao farany a alohan'ny andehananao atory dia azo antoka fa tsy mba hanofy ratsy ianao a azo antoka fa tena toromaso mamy a ary hiarika tontolo andro mahafinaritra be anao a raha-pitso a amin'ny tanjaka sihery a na ara-nofo na ara-panahy tahiny tompontsika rehetrarehetra dia maharitatra amin'ny farany iarabana rehetrarehetra ihany koa izay mbola efa paketo fa milo zatrehtra ndolo tsika hivavaka ndolo metraka ny fotoantsika eo am-piaratan'Andriamanitra ndao mpandrosikana vavitsika mahinsoa ny ana mahinsoa Italia hivavaka ho an'ny fandarana raha mba mahinsoa anao ny fitenenana. Makasitraka pasteur na amin'ny fitenenana tahiny tompo pasteur anao sy ny ankonanao. Mankasitraka pasteur na amin'ny fitenenana tahiny tompo pasteur anao sy ny ankonanao ary fiadanan'ny tompo ao mba tsika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao. Aoka sika hiaraka hivavaka hanomboka ny fotoana. Jehovah ray malalo misaotra anao izay noho ny fitiavanao. Misaotra anao fantantaninao soma tsara tamin'ity androany ity ka toditsoa eto amin'izao vavaka fiambenana izao. Miombona eto izay tompo. Mankasitraka noho ny famindramponao lehibe, mankasitraka noho ny fahasoavanao, mankasitraka noho ny aina nomenao anay tsirairay afaka mbola hafanay miombona miaraka aminao eto. Ankehitriny dia apetraka efanampilatananao ny fotoam-bavaka androany. Andro fanenao masina tompo malalo. Tena hoe anjakao zao fotoana zao Jesosy a. Mba tena ny fahasoavanao, tena ny herinao no anjaka. Didinay amin'ny alanao tompony sabata ny devoly tsy hanapahefana eto. Na mibitika indrindra, na minitra farankely indrindra, na amin'ny segondra farankely indrindra tompo malalo. Tena tsy hanapahefana eto fa tena roasinay ny izy sy ny firongony sy ny asa manontolo. Fa kosa ny herinao no anjaka eto ka anjaka aminay tsirairay avy omba an'izay rehetra miara-miombona eto tsinjovo manokana amin'ny fandarana tsinjovo manokana ny fitaovana tena hoe feno mikasika ao tompo tsy voaelongelona fa tena andeha soma tsara ary omeo fanenao masina ny mpitondra ny toroteny androany ny pasteranay izay amelabelatra izay tsirairay avy izay andray sy hiaino eto tompo malalo
tena hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay ka tsy ho fahazarana fotsiny zao vavaka izao fa tena hoe hitondra fahasoavana hitondra fiovana hitondra fankairezana amin'ny tsirairay avy ireo mbola iran-dalana tompo malala dia tsonjovy manokana ireo maniry teo eto dia tena hoe omeo fahasoavanao anao ny voninahitra sy ny tera anao ny laza mandrakizay aleloia amen aleloia mankasitraka andrinanao zoky maheny soa tao anatin'izay vavaka mambe izay noentinao zay andriamanitra manaka fahasoavana marafity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany ranam-pavy mianamaheny soa noloaritsika loary milohan'ny fampiarabantsika dia hiditra mitrodrantsika iny ny compte radio akiradio raha misy aminareo na olona efa paketo anao na voandroany voatongeto ka mba maniry ianao ny anonona amaky nitsodrano androany izay tsofako rano atsika rehetra zay tongeto dia efa afaka miantso ianao amin'izao fotoana izao dia ianao no tahiny tompo amaky ny tsodrano eto amin'ity androany ity zary zay olona ho ampiasain'Andriamanitra izay dia raisina tanandroa tonga soa ny tsodrantsika matsy ana dia amin'ny salamo fahazato manontolo salamo fahazato manontolo andiny voaloka hatramin'ny fahadimy zany izy ary no iantso amaky ny tsodrano androany halleloia tsy zahako rery miandry anao fa miandry anao koa Jesosy halleloia amen dawary ampiditra olona aritsika amaky tenin'Andriamanitra fandaso loha asitsika sary halleloia daso aloha asitsika sary amizay hitanareo tsara iza re zany amaky tenin'Andriamanitra zany raha efa ao ary zoky aja sy kapatitsia dia menanao fitenena salamo fahazato manontolo novakinao azafady tahiny Jesosy mare tsara mihitsy anao ny fitenenana makasitraka paster namen'ny fitenenana manana fedana Jesosy Kristy amintsika rehetra miaraka mamaky ny ten'Andriamanitra aritsika salamo fahazato tsodrano anio atiko amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry manao hoe fiantsoa dia izao tontolo izao hanompo ho an'i Jehova miobi ho an'i Jehova ny tany rehetra manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana ao ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia onony sy ondry miandry midika eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisainy ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana misaora azy mankalazary ny anarany fa saina Jehova mandrakizay famindrampo ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana amen halleloia mahakasitraka indrindra anao zoky aja tao anatin'izay vavaka mamy be zay tao anatin'izay vaky teny mahafinaritra be zay Andriamanitra manakire fahasoavana marifity anao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy aja sy kapatitry halleloia izy no tonga eto androany zafady izy no tonga eto androany dia tonga eto amin'ny fifaliana hatsangano ny tanana izy no tonga eto androany dia tonga eto amin'ny fiobiana halleloia loatsika ravana anompan'Andriamanitra amin'ny fifaliana fa tsara ny Andriamanitsika nahafahany olona miditra mivavadiny amin'ny fisaorana zany dia mananjavatra isaorana zany matombo misy olona ray mananjavatra isaorana dia nanaovana zavatra zany dia zao nitsotraniko aminao anao zavatra ngezabe amin'ny fiainanao ny Andriamanitra amin'ity herinandro ity halleloia amin'ity herinandro ity tena anao zavatra ngezabe amin'ny fiainanao Andriamanitra dia zao amin'ny faran'ity herinandro ity andeha ataontsika amin'ny zomalina ohatry zao tsika fijona vavolombelona anao tena farak'izay tena topy tena afinaritra be mihitsy fa fijona vavolombelona anao satria tena anaovan'Andriamanitra zavatra ngezabe ahafahanao misaotra hiditra eo mivavadiny amin'ny fisaorana halleloia dia ho tahin'ny tompo ane
isika rehetrarehetra mino ianao an'izany fa ho tanteraka aminao zany izy zahatra ngeza be ao ataon'andriamanitra amin'ny fiainanao resy lahatra amin'izany ahko ary raha tena inonao a izany a tsodrano a izy zany aleloia raha izy zany tsodrano zany a miasobe anjana Arabie Saoudite irikaraky France Verselina France itotony alina France kadaka malala France ty Libertalo France Yama Koweït Anguilla Rodriguez Arabie Saoudite Someo France kikerandrena solo Madagasikara Jesosy Palesy Madagasikara toy Jesosy Malagasy Allemagne artisanat de Madagascar France Bersava Koweït Mampionina France Gilbert Lemonnier zany hoe ranapavitsika Janine France Nena Mainso Italie Tsiriambalamela France Anguilla Rodriguez Arabie Saoudite Nena Mainso Italie Someo France ay moa zandry ny ranabavy mihaja ranabavy maheno Someo France Yama Koweït Thierry Albenza France Marina Canada Alléluia Tsiriambalamela France Jessica Patici France tout Jesosy Malagasy Allemagne Alléluia Angèle Pagès France Mampionina France zafady tompoko Rantarina Marie Charline Madagasikara Alléluia tonga so daholo a isika rehetrarehetra ina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao Alléluia ina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao a ny zavatra anankiroa tena nahafinaritra ampianao izy nataon'Andriamanitra androany ndray a nisy zavatra tanteraky nisy fahatanterahan-javatra zany a nahafinaritra be teo amin'ny fiainanay androany teo amin'ny fiainatokantraminay nisy fahatanterahan-javatra tena nahafinaritra be izy io de faharomanakiraka zany a nisy surprise zay tena araka le fomba fitenina laza be hoe tsy fantatro na avitaiza fa nenay ndray fantatro hoe avitaiza Alléluia fa nisy fahasoavan'Andriamanitra nahafinaritra be zay androany tsy nampozina mihitsy izy io nefa de tonga de tena nahafaly be mihitsy ny zavatra io ho an'Andriamanitra ny voninahitra fitahiny zany raha tsy fantatro hoe inona zany zavatra surprise zany nisy fitahina surprise be zay androany teo amin'ny fiainanay de isaorana Jesosy tsara ny tompontsika meko azy natolotra azy ny voninahitra androany anjaranao ndray zao ndao mba hijoro vavolombelona so de arenao ty mbola tsy nijoro vavolombelona mihitsy so de mbola tsy de mampisokatra tsara n'io lalanao io ary anao tsy mety manome voninahitra n'Andriamanitra io me voninahitra Andriamanitra de vitany ataonao ndray apitso Alléluia anjaranao ndray ary zao Alléluia anjaranao ndray zao de ataontsika nohira anankiray de ataontsika anatin'ity irity ny fanoratantsika ny témoignage de ovakiko eto Alléluia mino finaritra daholo tahiny tompontsika rehetra La la la
Alléluia. Dia matikiko ianao. Alléluia. Matikiko ianao fa miketa iny tompo e. Dia aza be fanahina fa meteza tena hoe anatoky an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Alléluia. Da iny tompo ary tsika rehetrarehetra. Izy ary nanoratra témoignage voalohany a. Tsara be le hira e. Mampahery be anay iny izy iny. Sotra mampinona tsika nanolotra an'iny izy iny, fisy nanolotra an'iny izy iny teo. Anabavy Rose Minal nanolotra voalohany a, hoy izy hoe voninahitra n'Andriamanitra misaotra Jesosy amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny ataony. Amen. Alléluia. Alléluia. Ahoana izy azasika patitry misaotra Jehovah Andriamanitra tahinao ny tontolo andronay anio, misaotra anao manokana ho afaka nisitraka namaky ny tsodrano Nazarena ho an'ny mpiara-miazakazaka manompo rehetra anio. Amen. Alléluia. Militsylona vavolombelona misy tokoa zany zoky aza. Alléluia. Tsara ny tompo. Hoy izy nanampaviangirina dirigady hoe tontolo androko androany dia saorako an' Jesosy fa dia finaritra be sady nilamina tsara ny asa amandara ka misaotra azy koa aho tamin'izay rehetra nomeny ho azy rirana ny voninahitra. Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra anareo. Nanampavy Marie Hortensine tonga soa. Hortensine Koety, Lovely France. Misaotra n'Andriamanitra tamin'ny tontolo andro feno fiarovana nanay menakavy nomeny azy saza. Alléluia. Hoy izy ranabavy Berthe. Alléluia. Hoy izy ranabavy Lovely hoe misaotra indrindra misaotra ny ranabavy ny ena mainso izy. Ahoana izy marina tiana soky marina tiana isaon'Andriamanitra fa tonga somatsara eto miaraka mivavaka. Tonga tao anaty bus aho androany dia hoy ilay chauffeur tsy maninona fa tonga dia midira fa tsy mandoa ninina ianao. Tena nisosasosa ny tontolo androko androany isaoran'Andriamanitra. Alléluia. Tsara Jesosy. Hoy izy raha latojo hoe tontolo androko androany izy dia isaorako an' Jesosy fa na suppose betsaka kokoa za androany dia afaka hanao organisation tamin'ny fiainako manokana tokony mbola ho ataoko. Dia raina Jesosy niaro sy nanome sakafo saza manay menakavy kely. Alléluia. Amen. Alléluia. Tsara zany. Hoy izy ranabavy Sokinely Charline hoe direko nandava Jesosy malala tamin'ny sonomeny isan'andro dia ny fahasalamana hery tanjaka nitolo-tsaina namitana ireo asa mandrarah rehetra natao tamin'ny tontolo andro iny ary nanomezana ireo sakafo sy niarovany anay tamin'ny loza sy ny ovo rehetra ary fifalimbe ho ahy ny fatratrarako izao afaka fiambenana izao. Alléluia. Amen. Misaotra ny Charline. Alléluia. Hoy izy Thierry Berthelot. Belle journée aujourd'hui comme tous les jours, grâce à Dieu. Merci Jésus, bien-aimé. Alléluia. Merci Thierry. Hoy izy anabavy Karako hoe Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa mbola firenena sady nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana ary salama tsy marary izay menakavy kely ary misaotra azy koa ny tontolo androko androany dia tena lamina be ny asa mandrara sady narovany tamin'ny rasy rehetra ary nisy fitahina nyrotsaka izay koa tonga androany. Amen. Alléluia. Tsara Jesosy. Hoy izy tonga soa no Elifanto France. Ahoana izy zanabavy Lina. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe hoy izy fanafinahitra sy ny lamina tontolo andronay menakavy kely narovany tamin'ny loza sy ny zofy nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana ihany koa. Faly fa mbola tafahoana somatsara atao trano ihany indray izahay dia raina Jesosy voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Alléluia. Tsara Jesosy. Tianay Charline hono le hira. Hoy izy ranabavy Janine Gilbert Lemonier manao hoe dia raina Jesosy mbola nomeny hery sy fatanjahana fahasalamana izay menakavy misy taratasy niambesiko efa ho 2 mois nefa niany tsy napoziko ny valy dia raina Jesosy. Halleluia.
amen. Ankasitraka ny zoky-zanina ny anamainso dia jesosy fanomeny fahitapity marobe fahitapity tamin'ny mpampiasa tamin'ny mpiaramiasa anisorako hatrany jesosy satria na ny olona nangataka vavaka sy torohevitra tamiko aza dia nahita fity sy novahany ny olany. Alleloia. Faly tena faly arak'ilay salamo zato teo io satria tena nahita fity tamin'i Jehovah. Alleloia. Ho azy ireny mivoninahitra tsara ny tompo. Alleloia. Amen. Mahafinaritra dao ny mijery témoignage nareo. Azana so Sylvie tonga so tahiny tompo nareo izy zoky someva tena Jesosy malala tompony sabata fa vita soma tsara ny tontolo andro narovan'i Jesosy tamin'ny loza sy ny atambo izay menakavy mbola nahazo fahasalamana trany tsy nahemy vaovao ratsy zay ny tianytenenao tsy nahemy vaovao ratsy mbola velonena soma tsara isika menakavy tongeto tsara anao Jehovah ray malala tompony sabata. Alleloia. Amen. Alleloia. Tsara Jesosy. Zoky alain tonga so tiana rakotoary zaka France ozy izy hoe misaotra Jesosy ny tenako mbola salama tsara daholo izay menakavy kely. Alleloia. Misaotra Andriamanitra mahery ihany koa ny tenako noho ny fahasoavana fitahina lalandava nomeny anay menakavy. Misaotra Jesosy malalako anao ny tena sy mivoninahitra mandrakizay. Amen. Halleluia. Io koa fa tonga Claude Arazaka France tonga so daholo sika rehetrarehetra dia maretatra amin'ny farany daholo hiditra amin'ny toriteny aritsika toriteny zao entin-drana vavintsika Lina dia raisoran'ny baibolinao mankatoerana tsara ndao iany toriteny aorianany toritenina dia miverineto ny tena koa mahamelaberatra ny ten'Andriamanitra. Zoky Lina anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera nanome fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary ho amintsika manakavy izay miaraka manaraka indray izao vavaka fiambenana mamitsika izao. Dia tena faly tokoa ry havana malala ary raisiko fahasoavana ho alehibe mbola hoe afaka mizara ny ten'Andriamanitra amintsika amin'izao alina izao. Ka rehefa samy vonina antsika dia ndao hosokafana ny baiboly ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona. Jaona toko fahenina ny andininy voalohany hatramin'ny faha 13 ho jerentsika. Jaona toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faha 13. Rehefa samy miara-mahita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nihita ny ranomasin'i Galili dia ny ranomasin'i Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianany. Fa efa akaiky ny Paska ilay andro firavoravon'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita ny vahoaka betsaka nanantona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo ho an'ireo? Izany no nataony mba izahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo dina denari 100 aza, tsy ampy azy rehetra ananany kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andrea rahalahin'i Simona Petera nilaza taminy hoe, misy zazalahy aty manana mofo vary ordiady sy hazan-drano madinika 2, fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, asaovy mipetraka ny olona, ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy, tokony 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana izy. Ary nihazan-drano koa araka izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangony ka nafeno arina 12 ny sombitsombiny mofo vary ordiady izay ambony tsy lany mihinana. Amen. Ny soramandry etsy ambony moa dia milaza hoe ny nitany Jesosy ny ranomasin'i Galili sy ny nampinanany ny lehilahy 5,000. Raha asiana lohateny kely ty ten'Andriamanitra ty ry havana dia manao hoe atolory an'i Jesosy izay eny aminao. Halleluia. Amen. Ty ten'Andriamanitra ty ry havana dia tsy zoviana amintsika. Raha misy hoe antanintsika dia hoe inavo ny fahagagana izay fantatritsika nataon'i Jesosy, dia anisany voalondohany izy ty hoe
ilay fahagagana nampitombo ny mofo dimy sy hazan-drano roa. Teto ravana malala dia hojerentsika tena hoe hijery an'ilay ty mofo dimy sy hazan-drano roa ity isika amin'izao alina izao. Fa indrindra ilay olona mitondra azy satria any amin'ny filazantsara hafandry ravana malala dia tsy voamarika, tsy voalaza loatra hoe manahoana izy io, fa lazaina fotsiny hoe misy mofo dimy sy hazan-drano roa aty aminay hoy ny mpianatra. Fa eto amin'ity filazantsara ny jaona aty dia voalaza tsara mihitsy hoe misy zazalahy aty manana mofo dimy ordea dimy sy hazan-drano madinika roa. Ty zazalahy ty ravana malala dia tena hoe miavaka tao anatin'ireto olona 5,000 mihoatra raha satria ny zazamambehivavy tsy voalaza. Tao anatin'ireo 5,000 lahy ireo misy vatan-dehilahy matanjaka tao, misy vatan-dehilahy lehibe tao, misy efa antitra tao. Fa izy hoe zazalahy, zany zazalahy zany dia azo azontsika sary an-tsaina fa tanora efa vonona ny anaraka an' Jesosy satria Jesosy mety efa rehany tany hoany hoe misy lehilahy natao hoe Jesosy nanao an'izao, nanao fahagagana, nanasitrana aretina maro, tena hoe nanao zavatra maro zany dia mety mbaliana koa izy hoe andalo amin'ny toerana tanana misy azy Jesosy dia niomana izy ravana malala, nanomana ny hoe ina ny vatsy satria tena liana an'izany nandre ny sofiny dia amitindra ny toraka ity tsy andre fotsiny sofiny fa tena ahita n'io lehilahy io mihitsy izy dia efa nanisy etaeta zany tany am-piandohana tany satria matoa izy nanomana vatsy mitondra an'ireo dia efa hiomana koa izy hoe tsy hijanona amin'ny toerana anankiray ihany satria Jesosy isaky ny izay toerana analehany dia misy fahagagana ataony, misy fampianarana entiny koa. Dia ity zazalahy ity tena hoe nangetaeta ravana malala, tsy amin'ny mahatanora fanahy azy fa tena hoe nanana fanahy lehibe tokoa ary miavaka ity zazalahy ity ry havana mihoatra an'ireto 5,000 lahy izay voambara eto satria ireo olona ireo dia tena hoe izy rery ihany tao anatin'ireo olona ireo no mitondra vatsy ry havana malala. Ireo olona ambon'ireo zany dia tena hoe vata be fotsiny, nandeha fotsiny, tsy nanana eritreritra mihitsy fa dia niahita fotsiny ohatrany hoe ilay mijery spectacle reny zany, tsy misy inina fa dia andao hijery sitrantsika misy marary ndao fa entina fa misy Jesosy ihany misy olona manasitrana dia takizay fotsiny fa tsy mba tsy nanana ny toe-pona nanan'ity zazalahy ity ry havana malala. Izy tena hoe anaraka, tsy anaraka amin'io fotoana io ihany fa tena hoe anaraka amin'izay toerana misy satria voamarika fa hazan-drano madinika roa sy mofo vary ordea 5 reny zavatra nentin'ireny ry havana, reny vatsiny reny. Izy tanora mety tsy afaka hoe mihinana be fa efa nomaniny hoe zako mandra-palapitra reto aloha dia hitondran'ireto anankireto ako mba tsy ho tapaka. Mety hoe mbola te handeha hanaraka an' Jesosy any amin'ny toeran-kafa izy ry havana dia nomaniny daholo zany efa mifananao kajikajy izy ry havana atao inotsika izany dia efa niomana izy zany hoe mety ampy maharitraritra izao andro reto aloha na hoe izao fotoana reto mety misy vola koa netiny tena ampelantanana hoe rehefa tapitra ireo mofo dimy sy hazan-drano ireo dia hividy izy any amin'ny tanàna hafa any mba tsy hatapaka an'ilay fampianarana izay anarahany an' Jesosy, tsy hatapaka an'ilay zavatra izay tiany hita amin'i Jesosy satria feo fotsiny mety efa rehan-tany akon'izay nambaran'ny olona dia maso misy mba te hahita tafiditra ato anatin'ireo olona 5,000 ireo izy ry havana fa tsy nandeha maina fotsiny fa mitondra vatsy ary fantatry Jesosy izany hoe misy zazalahy misy miavaka ao dia tiany Jesosy ho hitany koa ry havana. Hatramin'izay izy mety hoe izay ilay hoe mandre fa eto izy tena izy mihitsy ny karazana hoe acteur satria amin'ny alalany ry havana malala, tamin'ny alalany nitondrana an'ireo mofo ireo, nitondrana an'ireo mofo dimy sy hazan-drano ireo tamin'ny alalany niporofony Jesosy fa afaka mamoko olona maro Jesosy. Nitondra vola ny mpianatra tamin'ny fotoana io araka ny voambara teto hoe amin'ny 7 hoy Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidiana denari 200 aza tsy ampy azy rehetra ananany kely avy. Vola atao inona satria any amin'ny filazantsara hafany dia milaza hoe
efa hariva ny andro nangataka ny mpianatra tamin'i Jesosy hoe roa ireo mpianatra eo satria tsy misy amikisana an'ireo olon'ireo na dia nitondra vola ara izy ireo. Any amin'ny tany efitra no misy azy ireo, ny andro efa hariva, tsy ahitana sakafo tsony zany, tsisy ilavana an'ilay vola zany. Ilay vola raha teo koa kely mihoatra lavitra nisan'ilay olona. Dia tena hoe sofa nisan'ity zazalahy ity zany, ary tiany Jesosy porofona satria fantatry Jesosy ny etaetany ry havana, miavaka mihitsy zazalahy ity araka nambarako teo. Tsy mpanara-dreny rano fotsiny fa te hiditra lalina, mivonona mihitsy, ary efa vonona koa afaka nataony eny tsy nanomeny io mofony io. Raha tsy fantany hoe ity Jesosy ity mpanao fahagagana, fa te hahita zava-baovao koa ity zazalahy ity ry havana malala, te hafantatra izy hoe atraiza ity Jesosy ity, raha efa nanasitrany izy dia andao ary meko azy ity mofo ity. Nangataka hoe misy mofo 5 aty amiko sazan-drano roa madinika. Izy amin'io mety hoe olona tsy te manana hoe tsy manana nety manana loatra, satria hazan-drano madinika zany izay mety hoe azo nijonoana teny amatanora azy, mety mbola tsy miasa izy ohatra, tsy manana aka asa atao zany, fa mba mety hoe nijonoana teny nitrondra iny dia iny netiny fanafoiny nanaiky izy nanome. Tena hoe manana toe-po miavaka ity lehilahy ity, sady vonona izy, izy tanora, izy vonona ny hanome, vonona ny hiditra lalina. Mampisaina be ry havana malala ny toe-pon'ity zazalahy ity, hoe aiza ho aiza ny toe-pontsika manoloana an'izany ry havana malala. Itsika ve ho ambaka n'ity zazalahy ity, itsika ve mba manana etaeta-po koa, na dia hoe tsy tanora intsony atsika fa efa ao anatin'ny hoe mandroso mialehibe. Inona ny eny amintsika eny? Vonona ve tsika mba hakatahaka n'ity zazalahy ity koa, afoy, vonona ny hanome. Araka ny teneniko teo, tsy ho spectateur intsony mpijery fotsiny fa tena acteur koa, satria ilay zavatra nafoiny eny ry havana nomeny amin'ny fifaliana io dia niraisin'i Jesosy io, dia nampitombony Jesosy. Eritreretiny hoe olona ray tao anatin'ny 5,000 mahery no nafoy namokisana an'ireto olona be dia be reto, ary tsy vitan'izay fa mbola nisy ambiny koa raha nitondra koa ny mpianatra, nisy sobika 12 ambiny. Inotsika fa ireo vahoaka ireo tena hoe voky nizina avy ireo, ary indrindra ilay zazalahy nitondra, ilay nafoy, tsy nijanona fotsiny hoe nanome fa nahazo tombony be koa izy ry havana, sady nandray anjara izy tamin'ny ny fahagaganana nataon'i Jesosy noho izy koa nitondra, voky ny ara-panahiny, voky ny ara-nofony, satria nona misy fa nitondra nody daholo ireo olona ireo. Tsy avelan'i Jesosy hoe nijanona fotsiny tamin'izay hoe voky teo amin'ny toerana teo dia vita teo, fa matoa nisy ambiny sy biky 12 samy mba nanana vatsy entina nody daholo koa ireo olona ireo, nitombo nahazo tena hoe nanao fahagagana ho an'ny rehetrarehetra mihitsy Jesosy teto, indrindrandrindra ho an'ity zazalahy ity. Inona ny eny aminao eny ry havana? Nanana etaeta izy, ianao koa inoko fa mba mety manana etaeta ianao, te hanao asan'Andriamanitra, na dia kely ara ny anananao dia porofo mivaingana zao ry havana, fa tiany Jesosy ianao manolotra izay anananao dia hainy mampitombo an'iny, satria amin'ny alalanao mihitsy ry havana no tiany hampianatra olona maro, ianao no irahany hanoko olona maro amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tsy mitaky zavatra be dia be Jesosy, tsy mila hoe manam-bola. Hitantsika tsara teto zao mifananana vola izao ataontsika hoe endrika izao tontolo izao io vola io ry havana, tena tsisy nilana an'ilay vola mihitsy anie ry havana, tsy mahavity n'inona ny vola, na nitondra vola kitapo ohatrinona ny mpianatra teny tany foana itoerana io, manambara fa tena tsy mahavity n'inona, tsy ahavokisany n'inona izao tontolo izao, fa le any aminao any, le tsara tany aminao, le fananana kely anananao raha fonao menan'i Jesosy dia afaka sady amikisana anao zany no amikisany ihany koa ny olona maro be. Mbola maro ny olona tiany Jesosy vokisana ry havana, fa ianao ve vonona? Itsika ve vonona tsika tsirairay avy mbola hanome an'izay? Ninona ho iaho anananao tahaka ny fananana izay nomen'ity zazalahy ity? Tsy manam-be izy fa nafoy amin'ny fitiavana. Dia mino ry havana malala fa tena hoe misy ho saintsaintsika,
misy ondraisitsika izany ten'Andriamanitra izany fa ny fifaliana no nizarako azy tamintsika androany dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia raha mbola tsy tonga eny amin'ny dohan'ny lanitra Jesosy aho dia amin'ny manaraka ny antsika miaona dia tahian Jesosy dao tsika rehetrarehetra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny iranao na vavy Lina, tena mahafinaritra be ilay toriteny. Alleluia, tena nisy zavatra be dia be tsara be niraisiko mihitsy ny tao anatin'ny zavatra ny teneninao teo. Minao fa niraisin'ny olona rehetrarehetra ihany koa. Anisan'izany ilay zavatra anankiray teneninao farany teo zoko Lina hoe tena ina moa izany nilana vola tany amin'ny toerana tokoa. Tsy sininona vidiana tany efitra tany hay tany. Fa le tsara nentinao, tsara be izay hevitra izay Zoklina, tena bravo. Le tsara nentinao iny ihany izany, le tsara any aminao efa nomaninao iny ihany ny avoakanao, dia iny ihany ny verina aminao. Alleluia, tsara be. Mahafinaritra be mihitsy. Andriamanitra maro fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany, dia misaotra anareo rehetra koa mankasitraka azy. Point be dia be mihitsy ny teneniny teo. Mino fa any amin'ny fizarana fahatsapana mety betsaka ny point hitan'ny voatadidin'ny ankizy teo ho zarain'ny ankizy tao anatin'ilay toriteny teo fa tsara, mahafinaritra be ny toriteny. Ity Jaona toko faheniny ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, anisan'ny mirakla ngeza be. Za tsy hiteny hoe ngeza indrindra fa anisan'ny mirakla zany tena nampitolagaga mihitsy nataon'i Jesosy. Profon'izany io rery no mirakla nataon'i Jesosy voatantara ao anatin'ny filazantsara efatra: Matteo, Marka, Luka, Jaona, samy mitantara ny daholo. Ny fahagagana nataon'i Jesosy rehetra tsy nisy hoe izy efa tany ary nitantara anazy zany. Fa sasany eo ambany eo tsika mihita ny tsakajagana Jesosy teo ambony ranomasina dia hitantsika fa Matteo sy Marka sy Jaona ihany no mitantara azy. Luka tsy ao anatiny. Ohatra fotsiny izay teneniko anao izay, raha hijery hafa zao tsika ohatra zao hoe any amin'ny nilazan'i Jesosy fandroany hafatesany sy nitsanganany dia Matteo sy Marka sy Luka ihany fa tsy niteny Jaona. Any amin'ny nakanitsan'i Jesosy tany an-dafin'ny Jordana sy ny namarian'ny fantanin'ny fariseo, Matteo sy Marka ihany. Fa ity zany tena nampitolagaga ary tena voatahiry ny mpianatra tao an-tsaina dia izy efa indray nanoratra daholo. Io rery zany ny mirakla nataon'i Jesosy voasoratra ao anatin'ny filazantsara efatra: Matteo dia Luka dia Marka, Matteo, Marka, Luka ary Jaona. Profo zany fa tena ngeza le mirakla ary tena tsy adino satria tena hoe tena tsy mampino. Voalaza tena Andriamanitra rehefa afaka zany tsy ndreo mpamaky teny ihany tsika. Alleluia, ndreo mpamaky teny ihany tsika amin'izay voavakiana mitoy le izy dia miverina tadiditsika dia tonga dia amelabelatra ny toriteny. Alleluia. Io zany ny tenenam-panahy maky teny lavalava. Olona ray ihany no asitsika mamaky rehetra amin'ny farany androany dia izay olona izay nareo mazotoa mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra fa hitahiana Andriamanitra anareo zany. Tena hitahiana Andriamanitra anareo zany. Amen. Io zany no amaky ny ten'Andriamanitra io. Jaona toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo tonga dia indray manontolo fa io dia mbola ataontsika olona roa koa. Sa ahoana ozy nareo? Izy zary no izara ilay tenin'Andriamanitra. Amaky ilay tenin'Andriamanitra. Filazantsara ny Jaona. Alleluia. Filazantsara ny Jaona toko fahenina andiny voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Efa misy appel io ohatra nareo amin'ilay réaction. Alleluia. Alleluia. Ndao ary ho ampandrosotsika nanavavitsika Aingolina Rodriguez. Izy no mamaky tenin'Andriamanitra. Aingolina Rodriguez anao ny fitenenana. Mankasitraka ny pasterana amin'ny fitenenana dia manao ny fitana Jesosy amintsika rehetra dia hovakiana amin'ny tenany anaran'i Jesosy. Jaona toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo manao hoe: rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nita ny ranomasin'i Galilea dia ny ranomasin'i Tiberias izany.
ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mbany taminany mba nipianana. Fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravoan'ny Jiosy, ary Jesosy nanao masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika ho an'ireo? Izany no natao mba izahantretra azy, fa izy nalala ihany izay efa ataony. Filipo no malaza hoe na dia mofidiana tena ry mpiasa rehetra ananany kely ary. Ny mpianany anankiray dia i Andrea, rahalahy Simona Petera miasa taminy hoe nisy zazalahy aty manana mofo vary ordiadiny sy hazan-dranombadinika 2, fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, asaovy mipetraka ny olona ary nisy ahatra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany. Dia nandray mofo Jesosy ary rehefa misaotra dia nizary izany tamin'izay nipetraka ihinana izy ary ny hazan-drano koa arak'izay nilaina. Ary rehefa voaka ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sesa-tsilay mba tsy hisy ho very, dia nangony ka nafely parina 12 nisombotsombony mofo vary ordiady izay ambiny tsy lany mihinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona akazay kely ataon'ny mpanjaka dia nihalaka lasa indray izy rery nakany an-tendrombohitra. Aleluia, amen. Halleluia. Misaotra betsaka anao raha nampahaviangina Rodriguez tamin'ny vakiteny misosasosa. Halleluia. Mahafinaritra ery mihaino vakiteny rehefa misosasosa zay izy dia mahafinaritra ery mihaino azy. Tahiny tompo Jesosy hamaly fitianao. Ny soramary dia ny tany Jesosy ny ranomasin'ny Galilea sy nampinana lehilahy 5,000. Ny tena marina zany lehilahy ihany nisaina teo hoe 5,000. Efa tenenantsika foana fa tsy 5,000 nisain'ny olona teo satria nisy zaza teo nisy vehivavy, zaza mambehivavy zany teo. Ka raha lehilahy anankiray mitondra ankonana, dia za zany zao ohatra mandeha any dia mandeha mampionina, dia mandeha izy 4 menadà, dia akoatranahako zany misy olona 5. Zany hoe en moyenne zany ny lehilahy iray mety mitondra ny vadiny sy ny zany anankiray farafahakeliny. Dia azontsika tsaina angamba fa efa tsy 5,000 intsony zany. Ray alina mahery ny olona tonga tamin'io. Azo antoko zany. Mety ray alina mahery. Na dia mety tsy manambady daholo ary ny lehilahy tonga teo fa ny manambady mbola mananjanaka ihany koa. Mety ray alina na 20,000 raha kely indrindra. Fa zao tsy problème zany. Raha ho an'ny Filipo problème zany. Satria ho an'ny Filipo zany tena raha maheno an'izany Filipo hoe tsy 5,000 kena amin'ny Filipo fa mbola 7,000. Vao me Filipo tena mangofotra satria hozy izy Jesosy tamin'ny Filipo. Jesosy nanompomasony 5,000 ka nahita voaka betsaka nanantona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo an'ireo? Voalohany tsisy mpivarotra. Faharoa manarakaraka an'izany, aiza ny vola? Hozy izy andiny zany nataony mba izahany toetra azy, fa izy malala zay efa ho ataony ihany. Tale malatsapa kely zany zay. Ahoana ry Filipo? Aitsika nahita vola sakafo an'andreo. Aitsika nahita ino dia izy? Aitsika nahita aiza ny hividianantsika mofo an'ireo? Nizahany toetra kely Filipo. Ino tokoa Filipo fa nangofotra. Aniva vity dia hoy Filipo, na namoaka calculatrice mihitsy zany Filipo. Dia hoy Filipo raha olona 5,000 ny mofo gasy ohatriny zao mofo gasy any Madagasikara 50. Sa mbola misy ilay manify 20. Dia 20 zany ohatra ny mofo gasy. Dia maninona? Ampitomboana 5,000. Tena tonga teo izy Filipo tia manambola an'izany tsika Jesosy na ho vakiana hatramin'ny coffre ary hozy izy Filipo.
na de mofo vidina denarironjato aza tsy ampy azy rehetra nanany kely avy ananany kely avy efa nijerena zany le portion tena kely na efa nita portion ny tena nomeme sady nalahelo andry avy nda nohatry ny nome kely andray andro nahitan'le vasikiriany amina rehefa ny anabaviko tanaty groupe ny famille zany hoe tsy ho sisy zao vasikiri aty Madagasikara de hitan'le vasikiri le le lohan'ray manontolo le anaty triangle iny de efa ohatry ny fotsiny ny olona mitsikilo zany le vasikiri fa hoe aiza maovy anareo iny sisa le tikety zany mbola eo ihany fa le fromage ao anatiny efa kely de mba forotra le izy de ohatrin'ina le vasikiri zany le vasy zany efa ohatry zao sisa manana daholo nareo izy aninana 500 ariary ny 500 ariary mofo gasy 2500 francs mofo gasy ray ve aiza kosa tena zany fa tena zany hoe nafarak'izay kely indrindra zany nomena ny olona zararaminany tsy anika avoko fa voninahitra ifanomezana zay zany ny teto ronjato ariary ao mofo gasy fa tsy 500 kosa aza mampitahotra alleluia de zao ozy izy Philippe na tena rironjato ary tsy ampy kely fotsiny tsy ampy aminareo na de kely indrindra azy alleluia zay le compte olombelona mantsy zay ary zay foana mahatonga atsika zay tsy mampitovy atsika amin'Andriamanitra isika zany misy an'io compte io de micompte tsika ny olona taloha tsy nahay compte tsy nahay calcul ny olona taloha de jerinareo fa tsy mba tratran'ny cancer tsy mba tratran'ny AVC tsy mba ny olona taloha tsy tratran'ny areti-potsy satria ny olona tsy nahay compte ny olona tany amin'ny lavitra be tany mamanjatonjato taona tany tsy nahay matematika fa mahimity izy eo de hoaniny iny de lasa izy matory de mifondra izy rapitso de mahita ndray izy zay na ela velona ny olona fa itsika mbola sy tonga koa rehefa izy de efa mamoaka calculateur izy eo ve ho ampy efa zay de zilina kosa angamba rerika 500 ve rerika mofo fotsiny mofo gasy zay de zilina tokoa angambany fa zao androany zany za te hitondranao anatina tontolo anankiray indray andao hitsy anatin'ny tontolo mampirina calculatrice tsika izy ny anangatanana de tsy andeha araka ny lalan'ny Philippe inona ny lalan'ny Philippe namoaka calculatrice izy anamo zany firy reo olo reo ohatrinona mofo fo amin'io efa midobodoboka atsagano ny tanana zay anomboka hiaraka amiko ndray eto androany aprimitsika ny compte aprimitsika rangamo matematika aprimitsika ny fahalalàn'olombelona fa ny fahalalàn'olombelona io tsy mitondra atsika makaizy fa mitondra tahotra io mitondra falahiny io mitondra tebiteby fa izy mivonona hiaraka amiko manomboka androany hiaraka am' Jesosy le manao miracle alleluia ty zavatra mahafinaritra mpianahako tena teneniko anao ty izy roka vomelona za rehefa namalala rehefa mitorotena ohatran'izao de misy teny zay milatsaka ohatran'izao androany zao de tena inoko iny de rehefa tena inoko iny de za zao ijoro vavolombelona aminareo fa tena nanotsojano androany za nisany isitraka am'izany hoe andray zavatra ngeza be tsy takatry ny saina andeha amin'ny miracle am'izay ao anomboka androany aprimoko ny calculatrice de iainany zany ndray koa za satria za mino reo fa manangatanana daholo aprimana anaty poketra am'izay ny calculatrice sy ny matematika sy ny rehetrarehetra androany alleluia fa zao andatsika hianatra andeha amy zavatra kely fa zao fotsiny tegnako aminao miaraka am' Jehova na kely na betsaka ny eo an-tananao misy ambiny foana io tantara iny ava nefa tantara efa miverina doka atsika mba maky aloha iverena atsika amin'io io tantara io
de donc atsika maky mpanjaka faharoa eo zao tsika misy mila olona ray indray tsika. Alleluia. Mpanjaka faharoa toko faefatra andiny faharoa amby folo ka hatramin'ny efatra amby efapolo. Iza ndray no terem-panahy hamaky tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faefatra andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny efatra amby efapolo. Alleluia. No tsika maky tenin'Andriamanitra. Ezahana mihitsy mba andraisandraisanareo ino moa? Andraisandraisanareo anjary. Alleluia. Iza ny maky tenin'Andriamanitra ary izy za mazoto rombao ny asan'Andriamanitra revana. Mpanjaka faharoa toko faefatra andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Angitsika maky tenin'Andriamanitra dia hitanao hoe efa fiainan'Andriamanitra io ry havana. Efa fiainan'Andriamanitra io tsy mitotaly zeny aminao fa zao fotsiny an'Andriamanitra misy ambiny eo. Matoa misy ambiny eo, tsy hoe ny afo ianao fa misy ambiny eo satria voky ianao. Alleluia. Tsarano ny tanana zay hiaraka izato toetra n'izany tenin'Andriamanitra zany kely ny any aminao fa zao fotsiny voky ianao, misy ambiny eo. Alleluia. Izy zany ny hamaky tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faefatra andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Zokitody nanoratra Moizy ny hamaky. Alleluia. Hitanareo nge nareo manao asan'Andriamanitra hamaky tenindreo fa hitanareo ke fa fahasoavan'Andriamanitra nge ny ambadiky reny zavatra ataonareo reny. Fahasoavan'Andriamanitra tompoko ny ambadiky ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Misy apelona tsy mety tafiditra. Alleluia. Asoa sina sary ary asitsika sary aloha sahoana. Alleluia. Raha efa ao ary raha nabavitsika Erika de tonga de hoentsika azy ny fitenenana. Tany tompona nabavy Erika mpanjaka faharoa toko efatra andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny efatra amby efapolo no vakinao androany azafady. Alleluia. Alleluia. Ataovy amen zany. Ataovy amen be zany. Alleluia. Ahoana ozy izy riavana Jehova? Ozy izy Elisa? Teto koa zany nisy zavatra nitranga ihany koa. Misy olona 100 lahy. Inona ndray zavatra teo am-pirantanan'olona? Vary dia 20 sy salohim-bary maitso tao akitapo. Teto ary mbola mba tokony betsabetsaka ihany ny lany. Mbola betsaka ihany ny para. Fa mbola nangovotra ihany ny mpanompony Elisa. Ozy hoe ahoana ozy izy fa metraka teo alohan'ny 100 lahy? Nataony ny calcul reto zany divisé par reto zao ny anina. Fa nasiany Elisa ihany koa naninona io? Nasiany Elisa nampirimina ihany koa ny calculatrice. Alleluia. Satria zao maninona kay ny ampirima ny calculatrice? Satria Jehova efa niteny. Ahoana ozy izy Jehova? Meo ihany ny olona ozy izy hoaniny. Fa izao no lazainy Jehova. Mario amin'ny baibolinao za zao mariako io androava mbola tsy mariako tato. Mario amin'ny baibolinao io andininy fa 7 io manao hoe ahoana teny Jehova? Inona izy ary mbola izy sisa tsy lany. Ho betsaka indray ny inana zay mino an'ity teny ity. Inana fotsiny ianao dia izy sisa tsy lany. Alleluia.
satria maninona ho a satria Jehova efa niteny zay fotsiny tsy satria fanahoana fa satria Jehova efa niteny teto zany a Filipo nikoropaka aiza izy nahitana tsy vity tiry Jesosy a de zany tsy raparapaka tany ny mpianatra nitady hevitra inona ny hevitra rahalahy fa tena de nisy anankiray nahita hevitra andiny favalo ny mpianany anankiray dia Andrea rahalahy Simona Petera laza tamin'ny hoe misy zazalahy ty manana mofo 20 ordia 5 sy azandrano madinika 2 fa ho ampinina nahita ihany izy zany fa mbola inona koa ny tao anatiny faketrahana inona koa ny tao anatiny mbola fakivina inona koa ny nananany fisainan'olombelona finoana marefo zay reo izy misy nefa moa ny tena marina matsy a iry ty zazalahy ty zany nahita an'izay zavatra zay tena n'olo tena hoe io mantsy azo le zazalahy nafeniny io mety nisy olona ngeto nanana sakafo ihany mitola sakafo ihany fa nafeniny satria tsy maintsy zao hoe inona moa no vitan'ity nisy olona tao tsy zazalahy ihany nanana mofo 5 sazanandro mety nisy nanana azandrano 10 tao mety nisy famille nanana azandrano 20 tao fa zao ny teneniny aza voaka fa mamenatra antsika rery ninana fa raha ity zany hoe tsy havita ninina fa ity zazalahy ty kosa zazalahy miavaka fa maninona ary napotra n'le mofo 5 sazandrano 2 azandrano madinika 2 de satria zao io zazalahy io zazalahy efa zatra manaradian'i Jesosy io ary io zazalahy io a ny io manaraka ny tenin'ny zoklina zay koa zao point ray tsara be nentin'ny zoklina teo io zazalahy io de zazalahy efa zatra manaraka ny Jesosy efa nivolona hipetraka eo izy iain'ny toriteny de ny prévoir pique-nique izy tsara fantatsika fa za mofo 5 sazandrano zany a sakafon'ny olona mpiasa eny an-tsaha ray andro zany olona tsotsotra zany tsy mihinana sakafo any pitilo mofo 5 sazandrano sakafon'olona ration an'olona ray anatin'ny ray andro ka ty lehilahy ty a mitondra ration anatin'ny ray andro satria izy nivonona hipetraka aritra amin'ny toritenin'i Jesosy de natonga ny zazalahy io nanome an'le izy de zao hitan'le io Jesosy io zazalahy io de nieritreritra fa misy azon'i Jesosy atao nijereny le izy de tsika ingeray mana raha mijery ny ampelatanatsika inona moa reo mofo 5 sazandrano reo ny fiainatsika inge io ny fahombiazatsika inge io mety ny karamatsika inge io ny fahaiza manao atsika inge io ny kapasité atsika ny ety ny vavaka ataotsika koa ny asa fanompotsika ny amitsika rehetrarehetra fa zao jerentsika izy ohatrany tsy de makaiza fa zao raha hitanao a fa tsy de makaiza ny zavatra eo ampelantananao na hitanao mihitsy ianao fa tsy de makaiza atoloran'i Jesosy io hitanao io tenanao tsy de makaiza io betsaka ny olona ohatra hoe ranabavy mitady vady de mandany volany amin'ny salon de beauté fa za miteny anao raha mitady vady ianao mandaniny andronao anatin'ny tepolon'Andriamanitra fa mitsangana vary ianao mitafy voninahitr'Andriamanitra gratuitement zany fa tsy le vidina lafo be ary am'le mpanao anina ary le mpanao tare ary fa iny olona mandeha makany amin'ny salon de beauté iny raha iny nety nitadiavana vady misasa tare iny a de miverina amin'ny laoniny fa le ato kosa tsy mila an'ireny fa mila voninahitr'Andriamanitra nahafiary azy na mitsoboka rano io na misy na mitafy voalo io ninonninona tsara tare foana io mahafinaritra foana satria misy voninahitr'Andriamanitra io zavatra ny ampelantananao io mofo 5 de azandrano madinika 2 fa fahaizanao mitondra azy eo amin'i Jesosy no atonga an'io zavatra ngezabe araka ny tegny foana antsika hoe olona ordinaire kely fa rehefa tonga amin'i Jesosy iny mivadika extraordinaire za ihany ianao ihany alleluia ozy izy le olona tam'izay vonitra nianatra de nisy olona zay tsy nety nresaka tamiko de taty lasa namako am'izay izy de nateka de manina aho azo miavinavina be ohatran'ireny taloha
zao izy vao mahita anao fotsiny de olona mahasositra be mihitsy tsiko raha hoe mahita anay eto mbola matsambola vao mahita anao de mahasositra be mihitsy fa zaho voajereny lavitra de olona mahasositra tsy mahate ho ty mihitsy zany mila mifankalala amiko mila mifandray amiko vao mahafantatra hoe za mba ohatry mba azo iramonina ihany fa vao mijery lavitra fa zao rehefa tonga am' Jesosy a de ohatry mahafinaritra nitarehako ihany nitarehako za ry io hitanareo efa ngezangezandre nioriko no tatareo mbola moromorona kira io aho somary hita efa mivotovoton'le tavitavy aty andafy de niorona koa nahazo tavy fa tsy hoe niorona mijanona kely na nitakolaka azy tony efa mba nahazo azy de mandeha ho azy koa niorona anezazany taloha eto mbola matena pitipitika zao a io fa zany efa io mbola vao mindray aho mateo ty alleloia no ninona ke zany sy netiko teo am' Jesosy alleloia netiko teo am' Jesosy alleloia za mieritreritra mihitsy tsy te hoe de akaiza tsy de makaiza ty eto am' Jesosy ity zazalahy ty de zao le teneko am'teo mofo dimy sazandrano roa ny azo madinika kely sakafon'olona somary tsitsitsitsy zay zany io fa zao rehefa hita fa teo Jesosy de natolony mba raisinareo an-tsaina ngerana hoe tsy nanolotra i zazalahy io alleloia sotra leçon-dola raisinao nge hoe tsy nanolotra i zazalahy io inona zany tapitra ve mifety fa io zany misy olona anankiray zay source alleloia lesona manaraka ianao hoe manaiky source alleloia hitanareo ny tena atao hoe fitahina tsy hoe manana ianao tsy zay ny atao hoe tahina fa ny atao hoe tahina manana ianao de mbola manana omena alleloia mihoatra misy fotoana mba mitsotran'olona de zao ny tena hoe le ositry ny mitafotafo le ositry ny mihoatra alleloia mihoatra déborde alleloia ity le lahy zazalahy ty zany a io source misy zazalahy zany a zazalahy tsy de manahoana fa source loharano ho an'olona amin'arivo alleloia mba ianao hoe manaiky ho source source ao amin'ny manodidina anao alleloia de netina teo le izy nahitan'iny zany a i Andrea de iny netina teo le andininy fahafolo to de zao teny Jesosy hoy Jesosy aza mipetraka ny olona hitana vo niainga avy amin'ny fotsiny le source neny Jesosy efa miasa lasa lavitra be tsy hoe mbola hoe eto ty no de avireo kontina ke mofo dimy de azandrano madinika ro inona moa zany ny atao am'ty vo niala avy any fotsiny hoe misy fotsiny mety tsy hainy Jesosy kina hoe mofo dimy tsy azandrano ro madinika kely mety tsy hainy zay de tazay fa zao misy de zao teneny zao vo hoe misy zao teneny Jesosy asevo mipetraka ny olona zany diavana tonga de mielo lalana alleloia Jesosy avo hoe misy fotsiny de neny Jesosy a asevo mipetraka am'izay ny olona re ka izy ke Jesosy mofo dimy sazandro asevo mipetraka ny olona efa misy fotsiny alleloia satria zao isy zavatra io alleloia isy zavatra io asevo mipetraka ny olona ary nisy ahitra be teo teraka ny ten'Andriamanitra mampandray amin'ny ay maitso izy alleloia any amin'ny tany efitra ianao zany a niadana matsika miaraka am' Jesosy any an-tany efitra io e alleloia fa zao misy ahitra na ianao isakafo ary zao a izy mba hiaina tsara am'zao alleloia amen ahiny tompo daholo nareo zao de zao hoy Jesosy mipetraka ny olona satria maninona satria efa misy ka de tokony mipetraka ny olona lehilahy tokony ho 5,000 teo vao fantatra nisan'le olona hoe tokony 5,000 efa nasena mipetraka am'izay ny olona vao fantatra nisany hoe be de be toege mpianatra mbola zao fotsiny hoe aiza ny entana ho an'ireo tsy fantatra ny mpianatra koa reo firy fa rehefa mipotra le zavatra tany mofo dimy sazandrano teo vao mipotra koa nisan'ny olona alleloia fa zao
rehefa mipetraka hita nisan'ny olona 5,000 reo. Inona ny zavatra atao manoloana an'ireo satria eo zany vao tena hitomona le ampianatra. Ozy izy tary mbola vofotsy tena hoe misy vahoaka betsaka reo. De mbola hoe vahoaka betsaka fotsiny reny Filipo de mbola ahita fidarana andreo teo de tonga zany de nangovo Filipo. Fa zao teo vao fantatra fa 5,000 nge reo olona reo. Filipo tena zany nge hoe tary amin'ny mpanjaka faharoa teo nge rehefa tany amin'ny Elisa olona 100 efa nampagovitra ny mpanompiny Elisa. Fa teto mbola voatenena fotsiny Filipo hoe izy reto olona betsaka reto Jesosy de fa nangovo zany ahitana an'ireo. Fa vao mipetraka teo vao hita hoe 5,000. Fa zao zavatra mahafinaritra. Tsy navelan'i Jesosy nisy tsony. Tebo sy tahotra sy aya tao amin'ny Filipo. Vao hita nisan'ny olona 5,000 de nanao hetsika Jesosy. Jesosy nge tia mampitaitainy zany. Poitra ny problème tonga ny solution. Alleluia, Jesosy tsy miady hevitra amin'ny problème zany. Jesosy tonga de vonony amin'ny solution problème mariamana. Alleluia. Tsika tsy matahotra problème zany na mbola miaraka amin'ny Jesosy satria zao le problème zany ohatrany afo. De ny solution Jesosy tonga de rano. 5,000 de maninona ozy Jesosy. Zao nataony Jesosy. Ozy ny tena de niperaka ny laha tokony 5,000 nisa. Andininy fa 1,20 fa tsy andininy fa 7,20 vao anteny Jesosy. Teo eo ihany. De nandray mofo Jesosy. Ny olona zany vao ny korabaka 5,000 tonga de ndraisin Jesosy mofo. Inona nataony? De nandray mofo Jesosy ary rehefa nisaotra tout de suite teo eo, halleluia. Tonga de nizaraina le izy. Za zany teteny aminareo androany. Be de be ny eritreretra nampitombo an'le mofo Jesosy. Tsy Jesosy tompoko ny nampitombo ny mofo. Tsara fantatrao zany point rehekiza be zany. Jesosy tsy nampitombo ny mofo nataony teto. Nisy olona hoe Jesosy nampitombo mofo. Mba vakeo baibolinareo misy hoe ary de nandray mofo Jesosy rehefa nisaotra izy de nampitombo izany. Tsy nampitombo nataony Jesosy teto. Fa nataony Jesosy teto nisaotra. Alleluia. De le fisaorana am'izay no nampitomboan'Andriamanitra andreo, tsy Jesosy nampitombo andreo ka. Ny hetsika nataony Jesosy de niraisiny ny mofo ary rehefa nisaotra. Alleluia. Zao nge havana malala. Ny tena problème eto amin'ity tany ity de zao. Ny fahasahiranana eo ihany. Fa hitanareo tena problème ny olona mampahatra ny olona. Ny olona tsy ampy fisaorana. Ny zavatra tokony hitombo amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny fampitomboana ve? Tsika tsisy mahay mampitombo an'izany. Fa inona ny ampitombo andreo? Ny fisaorana. Na de Jesosy aza rehefa tamin'ny alalan'ny fisaorana no nafahan'i Jesosy nampitombo. Nafahan'ireo mofo ireo nitombo teo an-tanan'i Jesosy. Ny tena problème tena mihinana tena ny zany ny tena problème ny olona amin'izao fotoana zao ny fiainana efa mafy, ny olona mbola tsy mahay misaotra. Ny olona zao monina foana isan'andro. Misy mpiara-miasa amin'izay vao tena me mihitsy tamin'ny herinandro. Tamin'ny isan'ny herinandro zany may be mihitsy ny andro. De hitanao rehefa tonga maraina. Bonjour, bonjour. Ina moa vaovao? Sao mafana be zao e. Zay teneniny. Sao mafana be zao. Nefa zany mba faly izy hoe fa mafana ny andro. De tamin'ny herinandro ty io ndray mangatsika ny andro sady aviorana. De zay mba tsy ina vao? Sao aviorana mangatsika be zao e. Zay tena. Nefa ndray rehefa ririnina, zao mangatsika loatra zao. Tsy hitahin'Andriamanitra antsika zany. Inona ny eo aminao androany? Isaory an'Andriamanitra. Fa mahatona sy n'Andriamanitra ny mangatsika sy ny mamirifiry sy ny mamay sy ny mamay be misy antony daholo reny. Za tsy mba monina amin'izany. Mafana be ny andro. Toy rehetra. Tena tiako ny mafana. Tonga indray mangatsika ny andro toy za. Ilaina ihany koa le mangatsika indray. Avy ndirana toy za. Alao vavy kely le olona de mba misinda kely le hafanana be. Za rehefa namalala. Zay atao tokantrano. De tesain'i Jehovah amin'ny fisaorana. Tareo mahatonga ny fiainay tahiny tompo. Zay tsy miliardera. Zay tsy mpanan-karena. Fa zay tahiny tompo. Halleluia. Tahiny tompo e. Tsy manan-karena hoa. Fa tsy mahantra. Fa tena tahiny tompo. Halleluia. Satria nahoana? Zay rehefa namalala.
dia tena misaotra makasitraka an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely ka hatramin'ny zavatra betsaka. Ary anisan'ny mampitombo ny eo am-pelantananay, mahatonga ny eo am-pelantananay tsy mety ritra, dia satria izay misaotra an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely hatramin'ny zavatra lehibe. Alleluia. Indray andro niasa manao livraison tamin'ny zambolina tany Paris. Dia misy fotoana misy olona zay, misy karazan'olona manana fahazarana moa ny olona amin'ireny. Dia misy olona zay zao antenana entana dia isaky manatitra ao ianao dia omeny vola 2 € isaky manatitra. Dia mahazo an'ilay 2 € iny dia tena vola via. Fotra film be voakasika ny foko. Dia miditra anaty via dia livreur dia miasakasaka ny aloha livrer fa aloha mijanona aketo. Jehova misaotra anao misaotra ny amin'ireo client reo. Misy client raizy zay manana fahazarana rehefa le ete be mamay be iny dia omeny tsy avela mandeha mihitsy rehefa omeny coca glacé be zay. Dia misy le coca anao tena reno tsy bidina be anatiny aminao mafana tsy amboka be manao livraison iny. Dia miditra anaty tômôbila dia tena Jehova misaotra anao any amin'ny client io fa tena iza koa Jehova reny efa mandoa vola izy vao efa mandoa vola lafo izy amin'ireny entana ireny fa mbola omeny coca ianao omeny 2 € ianao. Impinana tao anaty zany tamin'izany olona manome 2 € zany rehefa namanina IBDP tsy efa ohatrino andao tanimbolany raha zay nge ny problème tsika le kelikely raisitsika isan'andro iny tsy vitantsika ny misaotra anazy. Fa tena nisaorany Jesosy le izy indray izy mananga tanana ny vonona tena ampitombo ny ampelantanany amin'ny alalan'ny fisaorana fotsiny. Misy aminareo zao tsy ampy fisaorana zany. Nareo misy aminareo manany, misy aminareo tahiny tompo fa tsy mety faly. Misy aminareo tahiny tompo fa tsy mety manam-pahasambarana satria manino tsy hainareo ny misaotra an'Andriamanitra amin'ilay izy. Alleluia. Zay ry havana tena fiainanay ary tiako mba hazaraina aminao zany atao fiainana ho anao zany feno fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zany. Fisaorana an'Andriamanitra. Alleluia. Dia inona amin'izay nitsanga? Tena nay mofotra zao zay rehefa nisaotra izy. Dia nizara zany tamin'izay mipetraka ihinana izy. Dia niazan-drano koa. Araka sy nina naka ny olona, naka ny olona, naka ny olona. Alleluia. Alleluia. Isaory aloha isaory eo aminao io. Io aminao io mihitsy aloha isaory nge androany. Manomboka androany isaory le zavatra tokantramonao reo. Za misy fotoana na dia eto manodidina eto fotsiny ary petrapetraka eto dia mahita zavatra anankiray eo am-pelantanako. Dia ozy hoe Jehova taiza daholo ary nazahoana ira atao anatin'ny efitrano misy anaty ozy nareo feno karazana fitaovana feno karazana fitaovana be dia be mihitsy tena tsy tambo isaina anisan'ny fitaovana atao anatin'ity efitrano misy anaty. Alleluia. Ohatra zao ilay miondrika fotsiny tsy mety mivoaka fa misy anina zao ty misy zavatra zay zao ty teka raha mba hitanareo ihany izy ty ity zavatra ty tareo ty zavatra ito ampelantanako ty ty zavatra ty misy fotoana tsika nanao fandarana hitanareo io izy ty zavatra mahagaga karazana haut-parleur mahagaga kely zay izy ty tena efa tany amin'ny ataoko tany amin'ny valotaona lasa tany ty nampiasaitsika io hitanareo mba mbola voatahiry koa. Izy ty manana tamin'izany mipetraka tamina trano tsotro zao zay tsy afaka mitavatava be ohatra amin'izao tsika hoe mitavatava za zao hoe tavatava zany tsisy olana satria zay reny mipetraka tao amin'ity trano ty fa tamin'izany nisy voisin. Dia iny hitanareo iny haut-parleur kely iny nividiana manokana mihitsy izy iny izy zany ahenoana ohatra eto amin'ity mandeha ahenoana feo be eto fa tsy miparitaka any le feo somary hafa zay izy iny tsy ampiasaintsy hoe efa taloha be moa izy iny. Zany hoe eto zany tsika meno izy dia maheno be fa mikobona be le feo dia tsy hain'ny olona any ambadika any tsara be zany dia za zany ohatra eto zao dia miondrika mijery nakaiza. Alleluia. Dia misy fotoana mipetraka fotsiny loha eto tsy manao ninina fa inona ataoko zany makasitraka andro hoe Jehova taiza daholo nanananay an'ireto Jehova zay vao mitodika zay mitodika fitaovana momba fandaharana efatra amin'izay mbola eo daholo tsisy nariny reny fa tena niamantsy reny za ty fahatsiarovana be
dia araka ny tempotrany hoe na ny telefona anaovantsika fandarana voalohany mbola ao zay za tsy mba tia manarinary zavatra zany na hoe mivarotra zavatra zany fa ny azy ampiasaina eo dia matoa zay no mijanona hoe reraka dia souvenir iny reraka izy hoe reny rehetrarehetra reny natsira vokanjeo na telefona efa maty ary mbola isoraka hoe dia sady efa mba nanana nyity jeo tsetsesa tsy aritra iny etiko itenenana aminao manao hoe avako malala ny fiainana efa mafy ianao koa mbola tsy makasitraka an'Andriamanitra fa inona ary zany ny andrasan'ny olona Jesosy aza revana fisorana ny netiny namokisana olona Jehovah efa mahitanao misaotra sy midera azy amin'ny zavatra kely iny ararany sokafany lany misy fotoan'Andriamanitra mizaha toetra antsika amin'ny zavatra kely ampelantanantsika ny olona atao hoe olona mahay mpidera ngiravana dia zao ny mpidera dia olona midera foana izy zany mpidera aleloia zany hoe mpidera zany tsisy olona hoe mimanga zany foana ny lanitra fa matonga mpidera iray mpidera dia midera foana izy namanga ny lanitra na mainty dia matonga ny olona anankiray mpisaotra mpakasitraka dia misaotra foana na amikely na mibetsaka mba handramby misaotra amin'ny zavatra farak'izay kely ampelantananao dia ho hitanao ngeny ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao lava ny fandarantsika za zany efa mitory an'izy ity tena fenony foko tena betsaka ny zavatra tiako avoaka efa lasa dia lasa ny fotoanantsika afangantsika ny tenin'Andriamanitra ary efa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany angony ny sisa tsy lany mba tsy ho very Andriamanitra koa tsy manao gasy Andriamanitra koa ravana tsy mpanarinary zavatra foana zany ny fitahian'Andriamanitra aza mba haririnao fotsiny zany fa Andriamanitra koa zany toetran'Andriamanitra mihitsy tsy mamela ho very io satria zao aty andafy tany Madagasikara moa tsy dia nanao zay fa aty andafy tsika mihinana ny resta ohatra misy ambon-daoka androany dia tsy hariny iny satria tsy asiso io fa atao anaty frigo dia hohaniny amin'ny herinandro zany tao ny fiainantsika aty andafy sanareo tonga dia manary fa raha ny matatary aty mihinana resta toetran'Andriamanitra hozy izy Jesosy azavela ho very ao mba tsisy ho very dia rehefa nangonina amin'izay izy neny Jehovah zany na dia niampy azy dia mbola misobika ihany arak'ilay mpanjaka faharoa mivakitsika teo hozy izy erisy satria Jehovah miteny aleloia fa misy ambiny io na miainga amin'ny kely zany na miainga amin'ny betsaka neny Jehovah tsy maintsy misy ambiny rehefa miaraka aminy zay aloha zany no tamin'iny dia ary reny olo reny efa nahita ny famantarana zay nataon'i Jesosy dia hozy izay ty tokoa nilay mpaminany izay tonga amin'izao tontolo zao nentiny tenan'ny olona zany hoe Jesosy tena mpaminany dia nitondra navoky tamin'ny mofo sy ny hazan-drano voneno an'izay Jesosy dia inona nataon'i Jesosy adiny fahatimy amby folo ary fantatry Jesosy rehefa ho avy ny olona akazy ankeriny atao mpanjaka dia nialaka lasa indray izy ka niery izy rery nakany atendrombohitra izy any tsy teo atao mpanjaka izy riavana ny tsy teo atao mpanjaka zany fa Jesosy nandeha nitsoaka satria izao jerareo tsara tsy dia fantatry Jesosy ny tempony reto olona reto ozy reto olona reto ianao mpaminany ianao tokoa to mpaminany tonga amin'izao tontolo zao to dia fa ndray reto izy zao navaliny Jesosy ny taty ny ampitsony iny rehefa nandeha ny ona tamin'ny tady anazy reo olo reo ihany nitady anazy any amin'ny mpanjaka any amin'ny jaona toko fahenina angetsika andininy fa enina amby roapolo toy Jesosy satria olona tena zany oviry anao tonga teto aiza ianao tsika nitady anao foana toy Jesosy andininy fa enina amby roapolo Jesosy namalika anao hoe lazaiko aminareo malina dia malina koa mitady ahy nareo nefa tsy noho ny amin'ny nahitanareo famantarana fa noho ny amin'ny hinanareo mofo ka voky iny nahatonga Jesosy nitsoaka Jesosy ravana tsy teo ataon'ny olona materialista mpanjaka zany Jesosy tsy mitady olona materialista fa Jesosy mitady mpianatra Jesosy tsy mitady materialista fa Jesosy mitady disciple zay nahatonga Jesosy nitsoaka satria Jesosy reto 5,000 fa tsisy mpianatra reto na ray ary ny 12 ihany ny mpianatra amreto fa reto materialista androany raha tonga eto dia zao ny teniko aminao tsy ho noana ianao fa ho voky tsy ho banga eo amin'ny fiainanao fa ho feno fa izao aza mofo ny tadiavana an' Jesosy fenao ho voky ary reny hoa kado daholo reny ao amin'Andriamanitra kado daholo reny
misy olona voky dia mandao an'Andriamanitra tsy fantany fanifarana izay kely sy bitika indrindra no azony misy olona mahazo vola dia miala amin'Andriamanitra nefa tsy fantany fa ny kely sy bitika indrindra no azony fa ny tena zava-dehibe ngely amina dia zao hoe ny fiainana mandrakizay hotain'ny tompony antsika lasa be fotoanantsika androany dia tonga dia hiditra amin'ny fizarana fatsapantsika inona ira hitanareo mety amin'izany misy manohitra ira telo zay olona manohitra ira telo voalohany eo dia raha ireo ny ataontsika safidy ireo ny ataontsika voty dia zay be réaction indrindra no ataontsika aorian'ny tolotena fa tonga dia hiditra avy hatrany no mpizara fahatsapana satria efa lasa dia lasa ny fotoanantsika dia andao ary zay miantso izara fahatsapana dia avetsika anao ira dia efa afaka marina ny fotoana mba tsy halasa lavitra oatra ny fandarantsika satria betsaka nareo na Madagasikara saina amin'ny toerana hafa efa alina loatra any dia dao ary izy ary miantso izara fahatsapana ambarao zay nakasika anao lazao zay hitanao fa mba point nafinaritra anao tanatin'ny toroteny dia misaotra ny zoklinatsika tamin'izay toroteny nafinaritra be zay ho azy ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia ho amin'ny zoklina ny fahasoavany alleloia mora sisy izara fahatsapana dia tonga dia hiditra amin'inona tsika alleloia inona ary ny ira ataontsika inona ny ira ataontsika alleloia rehefa misy aloha mpizara fahatsapana dia rehefa misy mpizara fahatsapana dia tonga dia ampidetsika aloha mpizara fahatsapana alleloia raha tenareo le mizara fahatsapana mba hiangaviko masomary teniteny mafy kely raha mba possible azafady indrindra taintompo ary ranabavy aingonirina Rodriguez inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana mankasirika sasitelana me fitenenana dia mankasirika nareo miara-dakoka amin'ny ten'Andriamanitra fa tena nampahery be ny zavatra tena nakasika be anahy dia le hoe le tena zoklina iny hoe iny le zazalahy iny hoe ny olona ozy izy raha maheno an'iny le hoe ary Jesosy dia tena leny mandeha fotsiny zany hoe hijery a Jesosy fa le zazalara iny zany tena niomana izy mivonona tsara mihitsiny izy nitondra n'le mofo dimy sy azan-drano roa dia le hoe ny tsara indrindra ny aty amintsika koa amenan'i Jesosy dia ny fiainantsika zany dia isika mihitsy zany le mofo dimy sy azan-drano roa dia hoe aomeo an' Jesosy ny momba antsika dia izy no ampitombo an'izany dia le hoe ireo fahasoavana fitahiana reo zany le fampitomboana atao Jesosy dia faharoa le hoe ny fombiaza ny metezako itsika mba hosoritra ho any miasa zany dia foferikely le izy fa lava loatra dia le hoe ny ao amin'ny itsika dia zatra manao kontikôty zatra manao calcul amin'ity fiainantsika ity fa rehefa ao amin'ny Jehova na dia na kely na ny be no eo amintsika dia misy ambony dia rehefa ao amin'ny Jesosy koa na kely na be dia amsopika mihitsy ny ambony dia farany ngamba le hoe ny amin'ny Jesosy na dia ny ambony ara dia mbola hoe amsopika foana dia okotsika zany tena mba hoe hitady an' Jesosy le fiainana mandrakizay mihitsy fa tsy hoe no hitady anazy fotsiny tsika amin'le mofo zany fa ny tonga dia le tena hoe fiainana mandrakizay mihitsiny dia tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tahin' Jesosy alleloia amen alleloia be tahin' Jesosy ranavavy Aingonirina Rodriguez Andriamanitra manankirehefa saona ane amary fitianao mitombosotra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asany tompo alleloia zao tsika pitra olona manaraka hafa indray dia mazava azy zany fa nareo le miditra izara fahatsapana dia ataonareo somary fofoezinareo anatin'ny fehezanteny vitsivitsiny izy araka ny teniko efa lasalasa ny fotoana mbola maromaro ny hiantso izara fahatsapana dia samy mahay fe fotoana daholo isika rehetrarehetra izy andafiditra indray ary zoky Erika anao ndray zao ny fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina makasitraka pasterana misy fitenenana dia makasitraka anareo mianadata amin'ny toroteny androany fa tena hoe mambe misy point maromaro azo mitsoana ianareo voalohany indrindra no makasika anazy le teny pastera farany hoe Jesosy tsy mitady olona materialista fa
dia ilay hoe ataovy fiainana ao aminao mihitsiny ilay resaka fisaorana izany satria teto Jesosy dia nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay mofo fa tsy hoe nampitombo ny mofo izy dia itsika izany na dia zavatra kely ao an-tanantsika dia tokony hisaorantsika an'Andriamanitra foana ny amin'izay rehetra ananantsika na dia zavatra kely indrindra ary eo amin'ny fiainantsika. Dia ny fahatelo nakasikana koa ilay hoe mety izy ianao hososa ho an'ny hafa fa rehefa hososa ho an'ny hafa ianao izany manome ho an'ny hafa dia manome mihoatra dia mahazo be dia be ianao mitombo izany eo ampelantananao dia somary afaingafainganana moa ilay izy fa kaikiky rehefa fotsiny fotoana dia ny farany nakasikana koa ilay teny zoklina hoe ilay lehilahy io tena hoe nahafoy izy dia toepon'ilay lehilahy zany nanana fahafoizana izy dia efa nivonina izy zany dia zavatra tsara indrindra teny aminy Jesosy no nomeny Jesosy dia iny zavatra tsara iny zany natolony mba hisehony voninahitr'Andriamanitra izany hoe tsika izany rehefa manana zavatra tsy voatery hoe vola be na hoe manana harena be vao hoe hanao sitrapon'Andriamanitra na hoe hanaradina Jesosy fa eo ampelantanantsika mihitsiny aloha ny tokony omentsika azy zavatra tsara indrindra dia ny ao am-pontsika ny toe-pontsika ny toetrantsika izany tokony omentsika an'i Jesosy ny fotoanantsika sy ny zavatra rehetra mahakasika antsika ny fiainantsika manontolo mihitsy izany tokony omentsika an'i Jesosy. Dia izay ngamba pastera ny nakasika anahy fa maromaro mbola mahakasika fa ho alohan'ny hafa indray dia mankasitraka indrindra iny Jesosy. Alleluia, mankasitraka indrindra anao zanabaverika ato anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manaiky fahasoavana maro fitenao mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Izy indray manaraka ao. Alleluia, mbola misy ao mizara fahatsapana manaraka. Alleluia, rehefa ao indray ary raha latojo dia inona ny azonao ambala, inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Jesosy taontsika rehetra dia misorapatsaka anareo mianatata amin'ny toriteny fa nahakasika nangalana lesona indray dia nahafinaritra. Ny voalohany hoe le zatra ny tenen'iza zoklina teo nakasika anao hoe efa niomana le zazalahy teo efa nitondra sakafo izy satria ihaino an'i Jesosy indray ohatra antsika le manao alibavaka ireny dia efa mitondra vandro mitondra vandro fa ihaino toriteny izy izay ihaino fotoam-bavaka hatramin'ny farany izy izay dia nahafinaritra kely ilaina ilay toe-bolo izany hoe vonina ihaino hatramin'ny farany efa niomana dia miloha. Alleluia, dia nahakasika iny dia ilay hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy miaraka amin'Andriamanitra dia esoina amin'izay aloha ny calcul fa tsy mila calcul intsony amin'Andriamanitra, tsy mila matematika sy fizika sy ny sisa fa miaina fahagagana. Alleluia, zany vonina ihaina fahagagana. Alleluia, alefako any ny calcul fa tsy ilaina aloha izany amin'izao. Dia nakasika ana fahatelo koa ilay hoe zava-dehibe ny fisaorana hoe Jesosy tsy hoe tonga dia nivavaka ao dia nampitombo an'ilay mofo fa nisaotra fotsiny izy. Alleluia, dia mitombo ilay izy. Dia izay nakasika ana dia voninahitra ho an'i Jesosy rirany. Alleluia, amen. Alleluia be mankasitraka indrindra anao raha latojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manaiky fahasoavana ny maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha latojo. Alleluia, mbola misy olona ray zara fahatsapana manaraka dia raha ohatra ary ka efa ao ny anabavitsika zoky marina tiana dia andao toe dia metsika azy ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Eo makasitraka pastera ny tena nanamarika an'andro izany hoe mety misy olona izany taloany nanana betsabetsaka noho ny ito ankizakely ito fa izy no efa vonina dia izy no nanome izy zany nanana ohatrany hoe ny olona tsotra dia
fotsiny natsoan'Andriamanitra foana ny ampisehoan'Andriamanitra foana ny fahagagany rehefa tsotrany eo anatinao, madio ny eo anatinao. Tsisy menamenatra ianao hoe ampiseho any aminao ny kely anananao iny amin'Andriamanitra izay ampitomboan'Andriamanitra ngeza be ho fitahiana ho an'ny hafa. Dia mila izay forme active nytenen'ny zoky Lena moa izy teo hoe famotivana zavatra mila ianao mihitsy izany no mijoro mitsangana manome tsy mihafahafa ny avy any aminao na kely iny izany dia efa fantatrao fotsiny hoe fitiavana an'Andriamanitra ny ao anatin'izay fitiavana an'i Jesosy. Fantatrao hoe Jesosy ny vonona ianao hiaraka amin'ny Jesosy dia ohatran'ny mampatsiaza izany hoe tsy mifidy ny lehibe mihitsy Andriamanitra ary tsy mifidy ny manan-karena mihitsy izy fa ny fahavononantsika no ilaina ny fo madio dia mila vonona mandrakariva miaraka amin'ny. Dia faharoa manaraka an'izay ilay hoe rehefa milamina dia moa no tenin'ny pastera teo fa nantadika fotsiny tenena pastera ilay izy eo amin'ny filaminana izany no ahitantsika ny marina rehetrarehetra fa ilay teo mbola tsangana daholo ny olona korotana daholo dia teo izany Filipa teo mbola hoe natahatra be mihitsy izany izy fa rehefa mipetraka isika milamina isika dia eo ny hitany marina rehetrarehetra dia tonga dia afaka miasa hatrany Jesosy tsisy atakantro fa tonga dia miasa izay izany ohatran'ny hoe fampisehoan'Andriamanitra hoe eo amin'ny fiainantsika koa hoe mila mipetraka tsara tsika ampinoana milamina fiainana dia mandray soma tsara tsy mahita ny fahazavana ny fanomezana sy ny vagagana omen'Andriamanitra antsika ny inona mitranga dia zakateka hoe dia fahatelo farany ilay tenen'ny pastera teo hoe ny fahavononana sy ny fahaizana misaotra. Mila foantsika mahay misaotra Jesosy izany teto dia misaotra an'Andriamanitra na tonga andeha mofo be da be dia faraparany angambany Jesosy tsy mitady tsy nanaiky natao mpanjaka satria izany tsy mpanaraka fotsiny no tadiavina hoe mpanaraka raha materialy fa ny fitsonjovana ny mpianatra ny tadiavina dia ny fitsonjovana ny mpianana mandrakizay ny mofo sy ny ara-mofo rehetrarehetra dia zavatra mandalo ihany fa ny tena zava-dehibe indrindra eo tadiavintsika ao amin'ny Jesosy dia tena hoe Jesosy mihitsy dia ilay fianjana mandrakizay dia mankasitraka anareo mianadahy fa mambe ny tombobeny andray ny Andriamanitra hita tany tovy daholo dia baolina daholo nareo eny ampitan-dranomasina izay. Aleloia be mankasitraka indrindra anao rahavavy marina tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankiram-pahasalamana me amaly fidianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Inona no hira nisy naresy? Inona ny hira naresy? Ohatrany hira roa ihany hitako teo dia tsy misy faty antoka no ohatrany hitako nisy nifidy teo raha tsy diso dia tsy andrely sika fa tonga dia ataontsika izany izany satria efa lasa dia lasa fotoanantsika. Dawary ianao finaritra tsisy faty antoka manaradian Jesosy. Thank you.
Alleloia. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fataterahany fotoana teto androany. Misaotra anao zay Jesosy satria tsy tapaka ny fandarana, tsy tapaka ny koa ny connexion ary tsy nisy fanelingelena nahazo ny tevoly natao androany. Ho anao ny voninahitra dia raha laza misaotra ho anao hatramin'izay dia mandrefy. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny teny izay voatory teto androany, misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay mitondra ny fanazavana ho anay tamin'ity androany ity ho anao lelaneny voninahitra. Teo Jesosy izany teny izany mba tena hoe olona ty anatin'ilay tanteraka tena tsisy na dia litera ray aza latsaka ao anatin'ireny teny ireny ary tsy misy na dia teny fikasana ray aza ka azony tevoly angalarina fa hiasa ty anatin'ny fiainanay daholo zany dia tena hoe boboky aty anatinay ho fiainana mandrakizay ho loha rano miboboky tsy mety ritra ny zany tenin'Andriamanitra izany ho voninahitry ny anaran'ireo ihany. Misaotra Jesosy malalo jereo zay rehetra tonga teto androany, ianao amary fity zay rehetra tonga teto androany, valio fitiavan'ireo Jesosy valio soa ary ankizy ireo ihany koa mba hanana an'izany fahampiana zany dia tsy maintsy misy ampony izay zavatra eo amin'izy ireo satria mihoatra nomenao mitobaka nomenao tena hoe amin'ny fahafenonany hanomezanao misaotra betsaka Jesosy vera ny aja misaotra tsy voninahitra anao efatran'izay dia mandrakizay Alleloia, amen. Mampandrotsika na vavisika mihaja amin'izao fotoana izay vavaka ho an'ny firenena navavy mihaja anao ny fitenenana. Alleluia, mankasitraka pasteur nanome fitenenana hiaraka hivavaka avitsika famaranana fotoana so amin'ny firenena. Raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny teninao izay notoriana teto androany fa tanteraka soamatsara. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny teninao mampitombo sady mampianatra anay. Misaotra Jesosy fa miadana tokoa izay miaraka aminao ka ampianarinao izay Jesosy ampirina ny kajikajy eo amin'ny fiainanay. Fa efa ianao Jehovah no miteny fa hoe azan-drano losy mofo dimy dia misy ambiny ka isoretsy anatinay tsirairay avy ny fanahiana sy ny tahotra fa ampianaro izay Jesosy hianatra andeha miaraka aminao amin'ny zavatra kely dia ho misy ambiny foana. Ka indreto izay Jesosy manay kososa ka manolotra ny aminay rehetra ho anao dia manay tsirairay avy Jesosy ilay toe-po mahay misaotra amin'ny zavatra kely mba hahafahanay mahita ny miracle avy aminao indray satria tokoa ianao ilay Andriamanitra tsy mitolotany fa tsy ambiny foana izay atolotra anao ka isaoranay anao hatrany izany Jehovah raha eo ary ankehitriny dia hivavaka ho an'ny firenena Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra jereo ty firenena ity Jesosy ampianaro mba hisaotra, ampianaro Jesosy mba tsy handeha mikajikajy mba olombelona fa tena hoe atoky anao ary anolotra ny fiainany eo am-pelatananao mba hahafahanao mampisy ambiny, mba hahafahanao manao takan'ny azan-drandrosy mofo dimy eo amin'ny fiainan'ny malagasy tsirairay avy. Matoky Jesosy zay fa ianao nefa miasa ny ampon'ny malagasy tsirairay avy ary hanova ny toe-tsainy, ny toe-pony tsirairay avy mba tena hoe andeha araka anao hianatra hiaraka andeha aminao amin'ny zavatra kely indrindra. Dia raha isara kely kosa izay Jesosy dia apetraka ampianao am-pelatananao ny toromasonay tsirairay avy mba eo ambany fanatrianao ary tsisy devoly anakorotana any amin'ny anatin'ny toromasonay ihany fa ianao nefa miasa apetraka ampianao am-pelatananao ny ampitsonay tsirairay avy ny voninahitra sy ny peratra evaraiky anao rery ihany Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra indrindra rahavavitsika mihaja tanaty zavavaka mahambe zany Andriamanitra manakam-pahasoavana mafitianao tombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asany tompo. Misaotra antsika rehetra tonga niaraka tamin'ilay tito androany raha mbola tsy tonga ny amin'ny rahalandra Jesosy ka tahiny tompenana soamatsatika dia enetsika raha-pitso. Alleluia amin'ny ora mahazatra. Aki radio point radio 1 aki radio point radio 1 fa anao milina zapeo aki radio misy toitenjaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rally samy tahiny tompo daholo raha-pitso indray miona mahereza misaotra ny ranabavy mihaja tamin'ny vavaka fanombohana ranabavy lina tamin'ny toriteny dia ranabavy mahesoa tamin'ny vavaka fanombohana nareo rehetra nizara-pahatsapana nanao commentaire tamin'ny teny frantsay nareo rehetra namaky tenin'Andriamanitra sy nareo tonga rehetra teto makasitraka Jesosy amaly fity raha-pitso indray mahereza.